Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny tanterahana androany ny atrikasa fanomanana ny famolavolana ny politika vaovao sy paikady nasionaly makasika ny angovo tsindrina manokana ao anatin'izany moa ny firosoana amin'ny angovo azo avaozina mba hisiny ny fitantanana maharitra. Ravakara Andriamanala no nanangona ny vaovao eo amin'ny sary ny Mamy Rasoana. 12,100 monja ny tokantrano malagasy no mahazo herinaratra ary 400 izany eny amin'ny toerana ambanivohitra. Ho an'ireo kely ano mahazo izay famatsiana herinaratra izay, olona niraisan'izy ireo tsy fatombanana ny famatsiana ny herinaratra ara-dalàna. Mizaka ny olana amin'ny famatsiana angovo ihany koa ireo mpandraharaha indrindra fa ny indostria izay manokana 20,100 ny fandaniany amin'ny angovo. Mbola maro ny tokony hatsaraina amin'ny famatsiana ny angovo ny mpandraharaha. Ny zavatra azo hatsaraina amin'ny resaka angovo zany eto Madagasikara, voalohany indrindra aloha amin'ny famatsiana ilay izy ara-dalàna satria fantatritsika efa betsaka ny tapatapaka matetika ilay famatsiana angovo zany mampisy olana be amin'ny orinasa. Izay zany aloha ny vahaolana voalohany tokony atao dia ny ampinisiny famatsiana herinaratra maharitra tsy mijanona tsy tapatapaka ary koa tsara kalitao satria ilay izy indraindray miakatra ny puissance indraindray midina dia manimba an'ilay machine izay ampiasaina izay kosa zava-dehibe ary ny fahatelo farany izay zava-dehibe amintsika rehetra indrindra amin'ny lafiny hoe fifaninanana dia ny fahampihenana ny vidin'ny herinaratra izay ampiasaina. Izay zany ny tena hoe zava-dehibe ka ny amin'ny atongavana amin'izay voalohany indrindra aloha fanarenana ny JIRAMA dia faharoa famokarana herinaratra amin'ny fomba hafa zany renouvelable énergie renouvelable fa tsy hitahiratra amin'ny groupe mandeha amin'ny gasoil na amin'ny sobika tsotra. Mba hisiny fitantanana maritra ny angovo sy ampitomboana ny tany malagasy mahazo ny herinaratra dia metraka politika sy paikady nasionaly vaovao mikasika ny angovo i Madagasikara amin'ny alalan'ny ministeran'ny angovo sy ny solika. Raha nanomboka tamin'ny taona 2014 teo ny dingana samihafa ho fiomanana amin'ny firosoana amin'izany izay niantsoany Madagasikara ny fanohanana ara-teknika ny initiative de l'Union européenne pour l'énergie na ny EIPDF ny famolavolana azy. Androany kosa ny tanterahana ny atrikasa ao anatin'ny dingana faharoa sy fahatelo izay niantsoany ireo mpisehatra rehetra voakasika toy ny JIRAMA, ny mpandraharaha sy ny teknisiany ny fanjakana. Amena tsindry manokana zany ny momba ny angovo azo avaozana. Mena tsindry manokana ihany koa ny momba ny fijerena ny bois énergie moa firesakantsika anazy hoe ny fampiasana ny hazo ny kitay amin'ny sakafo amin'ny ankapobeny satria dia raha mitohy zany zao fanapahana ny ala fanaovana charbon dia tokony jerena zany hoe marina efa misy ankehitriny hoe ny éthanol sy ohatran'ny hoe briquette ardente dia tokony hoe apetraka ao anatin'ny paikadin'ny ministère mihitsiny zany hoe ahoana ny jerena izay bois énergie izay hoe tokony hisy ny reforestation iarahana amin'ny département tany environnement ary ny farany dia momba ny hydrocarbure. Raha tsika malala hoe misy zao ny huile lourde ny tsy miroro dia ahoana zany no azahoantsika mampiasa an'ireny ihany koa sy mba hialana tsikelikely miverina amin'ilay angovo azo avaozana mba hialana tsikelikely amin'ny fampiasana ny hydrocarbure azo avy amin'ny pétrole zany mba hidirantsika avy amin'ny angovo azo avaozana avy amin'ny riandrano hydraulique ny avy amin'ny herin'ny masoandro sy ny avy amin'ny rivotra éolienne sy ny solaire. Tanjona amin'ny famolavolana ty politika nasionaly vaovao mikasika ny angovo ity ny anatratra ny tanjona 20,100 malagasy mahazo herinaratra amin'ny taona 20 ary 50,100 zany amin'ny taona 30 ezana ho tafiakatra 30,100 kosa ny tany fahazon'ny tokantrano any ambanivohitra ny herinaratra amin'ny taona 20.